Tsy marina ny filazana fa nivaky roa ny antoko politika mivondrona ao anatin'ny vovonana firaisakina araka ny filazan'ny mpanao politika sasany. Misokatra ho an'ny rehetra ny vovonana firaisakina amin'ity fifidianana kominaly ity raha ny nambaran'ny mpitondra teny ny androany. Tsy manana olana amin'ireo antoko politika ao amin'ny vovonana firaisakina androtsaka kandida manokana ho azy ny vovonana firaisakina hoy Andriamatoa Paraina Auguste amin'ity fifidianana kominaly ity. Mbola tsy ny fanapahana tao anatin'ny vovonana kosa ireo anarana voalaza fa ho kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra avy amin'ny vovonana firaisakina ka isan'izany Andriamatoa Rivo Rakotovao, Rivo Randrianasoa ary Baba Rakotoarisoa. Agnatin'ny firaisakina daholo ny rehetrarehetra ny mpanombotra rehetrarehetra fa misy tiana ambadibadiky tany fa zay te hiaraka zany mahasapa fa hoe manohitra ny zavatra misy zao dia mafaka miaraka izy. Zay zany misy fandaminana zany, misy candidature mieragno hoe andao iry toagnasika ny miaraka. Zay le izany mihitatra zany le firaisakina agnara fotsiny manko io fa sy zay ny zavatra tena important fa le principe le hevitry atao aminazy. Zay zany le izy fa sy hoe misaraka fa matazaka zany magnano zany maro le olo an-damosy, maro le olo an-damosy lay mangataka ny zavatra zay mba velary kokoa le firaisakina zany afahasika manao hoe am'le resaka maire zany. Zay zany le izy zany, zay zany sy hoe miady zany au contraire. Za de miteny aminareo fa Rivo Rakotovao zany tsy hanao kandidana maire eto, sako misy miteny an'izany fa zahay de tsy maintsy manao kandida anankiray AMO ary sotia magnanarana fa tsy maintsy misy amin'ny resaka firaisakina io ihany mahatonarany na firaisam-be gn'agnarana rehefa misy olo hafa tonga ao miaraka manoagna anay. Zay da azonareo ady da zazy da iza miteny an'izay aminareo misy fa le resaka io resaka daholo regny hitanay ny regny. Misy ny zavatra atahoran'ny mpitondra fanjakana matoa mbola tsy mamoaka ny didim-panjakana iantsona ny mpifidy sy mamoaka ny antototaratasy ilaina ho an'ireo kandida ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana kominality ny fitondram-panjakana. Efa hita taratra ny faharesen'ny mpitondra fanjakana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ny 2020 ny volana Melasa teo iny hoy Paraina Auguste. Mikasany anao fitsapakevim-bahoaka ihany koa ny mpitondra fanjakana raha ny zavatra hita ankehitriny no jerena. Aorin'ny fitsanganan'ny governemanta nefa vao asaina ny ivoan'ny didim-panjakana iantsona ny mpifidy amin'ny fifidianana kominaly hoy Andriamatoa Paraina Auguste. Raha navoaka le tety andro avy any amin'ny CENI dia efa tokony tamin'le 8 juillet teo nefa nisokatra ny candidature jusqu'à 22 juillet. Hatramin'izao ohatra ny tsy nanaraka an'igny ireo ka asy moa dia mbola ivoaka le décret de convocation électeur. Izy koa zany mbola manana jusqu'au 6 août ireo amin'ny 6 août izy zany asa raha ohatra atao amin'ny 6 novembre le élection. Nefa dia mandeha koa le resaka hoe tsy anao an'io indray fa ohatra ny hoe akisaka indray na amin'ny 2025 fa asa misy référendum na ino no atao. Izay zany tegna resaka moa dia tsy maintsy teneniny ihany fa ohatra ny hoe nagagany tamin'ity zany satria hatramin'izay zay tety andro rehefa ny CENI tonga dia igny ny raketindreo tamin'ity zany izy nanao zavatra hafa ary koa sy mbola andero sy tena misangana ny gouvernement movina nefa ny gouvernement misangany tratra asika avy amin'ny 6 août dia eto asika samy miandry eto daholo fa le olo zany dia efa mieritreritra hoe efa misamy manomboka efa miahiady daholo. Mampanany mety filazana fa tsy manam-bola anatanterahana ny fifidianana kominaly ny fitondram-panjakana raha nambarany Paraina Auguste. Andrasana ny mety fivoahan izay didim-panjakana izay iantsona ny mpifidy hatrika ny fifidianana kominaly.